Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza Makanika Fitsun, Tungava Malaki amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac, ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Mandulchanao, ni vaovao. Eritaona mahery taoriana azahoan'ny filoha rajonary mampianina fitondrana tsy mbola mijoro ny antoko-mpanohitra. Tsara toerana eo amin'ny toeran'ny mpanohitra ny vondrona politika dimy miaradia hoy ny mpanao lalàna Saondra Rabenarivo. Tsy mbola nivoaka hatramin'izao ny didy fampiarana ny lalàna mikasika ny satan'ny fanoherana. Sata manokana Antananarivo no tsipahan'ny HCC. Tsy mitombo ary tsy fanafena keloka ny fihetsiky ny filohan'ny antenimieram-pirenena nanilika ny tsy fahombiazana any amin'ny gouvernemanta hoy ny Maître Lala. Voaporofo izao fa nisy fifanarahana ambadika tsy fata-bahoaka na halan'iny lalàna iny teny Tsimbazaza. Andrasana ianjera ve ny vadibeny avaratra Ankatso vao hamoaka vola ny fanjakana. Olana arabola no tsy ahafahan'ny teknisianina mihetsika mandravy izany ankehitriny. Olona manodidina 400,000 kosa no tsy maintsy nafindra toerana teny manodidiny. Ifampitadiavana ny arina fandrehitra hatramin'ny omaly atoandro. 3 alina no mora indrindra. Efa tafiakatra hatramin'ny 5,400 ariary kosa izany. Tsy misy intsony varotra mingony. Sahirana mafy ny tokantrano maro eto andrenivohitra. Ary farany any Paris, drone Napoli no manidina ao Paris ankehitriny. Amboly ifampitadiavana ny hoe aiza ny ipoiran'ireo onde izay ibaikony izany. Mampanahy frantsay amin'ny sidina ataon'ireo drone ireo ny fivezivezen'izy ireo manakaiky birao-mpanjakana sy toerana nukleary stratejika. Ny andindiny avy hatrany. Toky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehitry ny rano sy ny fanadiovana ny isambatan'olona. Fiary petrabola tsy manatsahala azo antoka mikajy ny tahiry tsy ho versand na atao andrehetra. Tahajana polisy antaona 0,7 polisan-jato ho an'ny petrabola 3 taona sy 0,7 polisan-jato ho an'ny 2 taona ary 0,7 polisan-jato ho an'ny herintaona ho amin'ity volana marsa ity. Faingana ary mametraka ny tahirinao eny anivon'ny tahirim-bola mpanjakana manerana ny renivohim-paritany teo aloha ny 2 martsa ka hatramin'ny 12 martsa 15 sy 4 arivo. Petrabola farany ambany ray tapitrisa ariary. Vola tsara gaty, mahatsara fihavana. Soca Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soca Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soca Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif,
En plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. Lefmet, Anoussa. Coucou, walang tub-tub-kapi kifuta. Yung panui kami pala. Tiamut, Tina. Il attend Jim Lebe, full demain. Et final yan, faish. Bisous, bisous. Allô, je te dérange? Nana, toi là? Va-moi ton là. Crédit Amial, Moranite, antso efapolo minitra be zao mankany amin'ny frantsy familianao anankitelo. Azonao ampiasaina manomboka amin'ny siviral hatramin'ny enina ora maraina amin'ny vidiny 400 ariary. Afaka misoratra anarana araka izay tianao. Tsindrio azany dièse 322 étoile 25 dièse. Telma, numéro 1 mora. Zay tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Ny hazo ny vaniko laka, ny tanin'andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny anao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. L'image, notre métier. L'innovation, notre force. K-Prod, un expert à votre service. Toky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana ny isam-batan'olona. Ankasitrany ianao tomboky lasy sombovavy tsy misaraka amin'ny fahitalavitry ny Kolo TV miarabanao ary manasanao indray hanaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany. Eritaona mahery taoriany nahazoany ny filoha Rajaonarimampiana ny fitondrana, tsy mbola mijoro ny antoko-mpanohitra, tsy mbola nivoaka ny didy fampiarana, ny lalàna mikasika ny satan'ny fanoherana hatreto ihany koa, tsy mbola misy antoko-mpanohitra matanjaka afaka manao ny tsindry letam-pahefana ho an'ny mpahalalana Saondry Rabenarivo, ireo vondrona antoko politika 5 miarady no tsara toerana indrindra ho amin'izay toerany mpanohitra izay, tsy mbola fotoanan'ny ady la politika kosa nefa izao raha nambara ny filoha nasionaly ny antoko havan'ny fanatetina. Inona no andrasan'ny fitondram-panjakana tsy hamoahana ilay didy fampiarana ny lalàna momba ny sata amin'ny feny ny fanoherana?
tao anatin'izay heritaona nitondran'ny Flora Jonarmampianina izay nefa lesoka lehibe ny tsy fisian'ny mpanohatra ao amin'ny anteny miram-pirenena. Lany tsy misy mitsipaka avokoa ireo lalàna tonga teny amin'ity androm-panjakana ity na dia efa hita fa tsy araka ny izay andrasan'ny vahoaka aza. Nandeha ihany koa ny fizarana vola tetsy teroa nampandaniana ireny lalàna ireny. Ohatra tamin'izany ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana. Teo ihany koa ny lalàna momba ny tsata manokana Antananarivo izay notsipahan'ny HCC na dia nanao bodingerina nandany izany aza ny sasany tamin'ireo solombavambahoaka. Tsara toerana ho amin'izay fanoherana izay ny vondrona toko politika dimy miaradi raha nambarany Pailalana Sagondra Rabenarivo. Dia tena miangavy an'ireto antoko politika ao anatin'ny Assemblée nationale izay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana ankehitriny mba hanao amin'izay an'ilay opposition ho mpanohitra akan'izay statut izay ary anendry ny chef de l'opposition ka mba miangavy an'ry zareo reny zany ny mapara ny VPM ny Yarakisika tsy fantatro loatra ny alliance d'Ambodivona tena manaova mihitsy nareo opposition io constitution io ange constitution nareo nametraka an'io hoe misy amin'izay ny opposition eto Madagasikara alefaso amin'izay le izy. Ny faraika ambin'ny folon'ny volana Desambra 2024 no efa nivondrona ireto atoko politika ireto manoloana ny tsy mety eto amin'ny firenena ankehitriny. Ny atoko ARD havana, ny mapara, ny malagasy miara-miainga, ny arakisika ary ny maitso. Tsy maintsy ho avy izany raha mbola mitohy ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra hoy ny filoha nasionaly ny atoko havana Jean-Louis Robinson. Tsy maintsy ampiadiana ny tady-tokanga fa ny tena fahitako azy aloha amin'izao fotoana izao ty fasahirana menjady amintsika ty tena crise climatique indray ty. Ao ny crise sociale, ao ny crise économique, ao ny crise mbola nijadonan'tika any zao ny mahasoan'ny ireo le regroupement reo zany hoe samyzay ohatran'le antso nataoko tokony samyny fametanana daholo ka le resaka politika aloha ngamba iny tsy maintsy isy ary efa nivondrony zay hoe anao zavatra tsara ao Madagasikara ary zay ngamba tsy maintsy hoentina rehefa tonga ny fotoana. Raha ny voalazan'ny lalàna manana anjara toeran'ny filoha lefitra fahafito eny amin'ny anteny miram-pirenena ny filohan'ny antoko mpanohitra. Hatreto anefa tsy mbola fantatra hoe iza marina ny mpanohitra. Na dia efa misy aza ireo ny tonontena ho mpanohitra tsy mbola afaka mifidy izay ho filohany noho izy ireo noho ny mbola tsy fisiany izay didy fampiarana ny lalàna ny fehifanoherana izay. Mandra-piandry izay aloha dia manjaka tokana ny HVM. Mifanilika andraikitra ireo tompona andraikitra amin'izao fotoan'izao manoloana ny fitsipahan'ny fitsarana fomba ny lalam-panorenana ilay lalàna mikasika ny sata manokana Antananarivo tamin'ny tapaky ny volana febroary farany teo. Ny gouvernemanta nitomponantoka tamin'ny fandrafetany lalàna iny raha nambara ny filohan'ny anteny miram-pirenena Jean-Max Rakotomamonjy omaly. Mazava kosa ny fisian'ny fizaram-bolana zavatra hafa tao ambadiky ireny fandaniana lalàna ireny raha nambara ny maître Olala Sorakotsindrina. Tsy ny solombavambahoaka no tomponantoka tamin'ilay volavolan-dalàna mikasika ny sata manokana Antananarivo izay notsipahany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha nambara ny filohan'ny anteny miram-pirenena androany. Toy ny mpandan'ilay lalàna fotsiny ihany ny teny Tsimbazaza raha ny voalaza ny Jean-Max Rakotomamonjy. Raha ho isy ny fanakianana tsy tokony anteny miram-pirenena ihany no azo fanakianana fa tsy niainga ato aminay ny lalàna iny. Ce n'était pas une proposition de loi, c'est un projet de loi izay miainga avy any amin'ny gouvernement. Ny didy izay avoakan'ny fitsarana avon'ny lalam-panorenana dia tsy azo ivalozana ka heveriko fa tsy anjaranay solombavambahoaka ny hampiditra ady hevitra amin'ny fanapahan-kevitra ny HCC fa dia fotoana lany zany. Mpanao lalàna tsy mpikirakira lalàna nefa ny Tsimbazaza. Toy ny milaza nefa ny fanambaran'ity filohan'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity fa tsy nodinihina lalina teny anivon'ny anteny miram-pirenena akory ny mikasika ity lalàna ity. Azon'ireo solombavambahoaka tsara ny nijery mialoha raha tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izany ary tokony ho efa teny amin'izy ireo dia efa misakana ny lalàna iny raha nambara ny maître Olala. Mazava ny fisian'ny fizaram-bola teny Tsimbazaza fa nalambaraka ny vahoaka malagasy ny toe-javatra toy izao izy. Raha hitan'ny député zany fa tsy mifanaraka amin'ny constitution zany lalàna izany ry zareo raha teo mahana conseil juridique ao amin'ny parlement ao dia tonga tany dia efa nitsipahany zareo hoe tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ty ka noho izany tsy volanitsika fa kosa fa hoe na izy zany nahazo baiko na nahazo saosy na nahazo zavatra hafa
kanefa hita zao fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandroeny ty lalàny ty tenion'nylaniana ihany dia izay le atao hoe tsy izy fa député de corpion ny députétsika am'izay fotoana izay toy ny fitaovana ny karamena andany lalana fotsiny ihany ireo sombam-bahoaka na nitateraka izany raha nambarany hatrany raha tsy ahivina tsy mbola nisy hatreto ny fiantsona ofisialy ireo sombam-bahoaka hiverina andiniky indray ny mikasika ity volavolan-dalàna ity ny fifidianana kominaly izay mbola miandry ity satamanokana Antananarivo ity. Vaovao mikasika ny fifidianana kominaly kosa indray hatreto tsy mbola mitombina ny hoe antomboka amin'ny 27 martsa ho avy izao ny fametrahana atao taratasy filatsahako fidiana ho ben'ny tanàna tsy mbola azo antoka ihany koa ny amin'ny hoe amin'ny 17 jolay ny fifidianana ben'ny tanàna tsy mbola misy didim-panjakana mivoaka mikasika izay raha ny teny ataon'ny fanjakana ataony fifidianana raha ny asa atao kosa nefa tsy ataony fifidianana mbola tsy namoaka tety andro vaovao ny avy eo anivon'ny senita hatreto na dia efa nisy aza ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa nandinian'izy ireo ny mikasika izany omaly tsy tokony amitritsony dadiny fifidianana efa napetraka hoy kosa ny avy eo anivon'ny KMF Knoe ny andindin'izay avy hatrany. 5 volana mialohan'ny daty napetraky ny senita fa hanaovana fifidianana kominaly tsy mbola vonona ny lalàna tsy mbola misy ihany koa na ny didy mampanakery ireo daty rehetra napetraky ny senita ireo aza izany hoe nananaiky ity volavolan-dalàna mikasika ny satamanokana Antananarivo iny aza ny HCC tsy mbola vonona ny atrika izany fifidianana izany fitondram-panjakana isakilany nefa ny minisitra raha nanontaniana mikasika ity resaka fifidianana ity nanamafy hatrany fa hotazomina io daty efa napetraka io. Ny zavatra tiako tenenina dia zao hoe mba ampisiny fitoniana zany dia hoe hiezaka ny gouvernementa anao zay faraheriny zany mba tsy anemorana ny fifidianana zay ny tanjona satria mbola efa voanyresaka tamin'ny filohan'ny senité vaovao ateo raha ny tety andro zany mbola azo atao tsara zany ny manatanteraka na ny volavolan-dalàna vaovao eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra sy ny gouvernementa na ny fametrahana azy fametrahana zay vorina tsy ara-potoana zay ary indrindra ny fandefasana azy ndray mandeha eo anivon'ny fitsarana avina mpandrena. Kende ho anelanelan'ny raharaha teknika manavanana azy sy ny politika na tokony fitondram-panjakana ve ny ministry ny atany inona ny tena marina raha atao ihany ny fifidianana nahoana ny mbola tsy mivoaka ireo lalàna rehetra ilaina nanatanterahana izany. Pirova kaiky indrindra amin'izay tsy fahavononana izay ihany koa ny mbola tsy nanonona ny fitondram-panjakana ny teti-bola natokana hanaovana izany fifidianana kominaly izany. Antokan-drasan'ireo mpamatsy vola hanomezan'izy ireo izay anjara birikiny raha ny nambarany solotenan'ny vondrona Eoropeanina eto amintsika. Itsakilan'izay ihany koa ny lazany avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena fa tsy tokony hanova ny datan'ny fifidianana ny fiovan'ny lalàna sy ny fanoloana ny filohan'ny senita raha tena vonona ny fitondrana. Fa ny zavatra satria efa nisy zany tety andro napetraky ny senita talohan'ny ministra azy dia manohy an'izay sy manatanteraka an'izay manohy ataon'ny ekipa anivon'ny voameram-pirenena maleo tena fifidianana amin'ny tetezamity ka eo zany efa nitenenina hoe ambety resaka hoe fatany safidy politika le izy ary ny zavatra napetraka dia hoe tsy tokony sakana kosa zay ho amin'ny fanatanterahana ny fanatotosana fifidianana karakarain'ny senita. Mampanahy ihany araka izany izay tena antony tsy hamohan'ny fitondrana ireo lalàna rehetra ireo atao sa tsy atao ny fifidianana hafa ny lazaina hafa ny atao ary hafa ny zava-misy atao ny fifidianana tsy vonona ny lalàna momba izany tsy mivoaka ny dekret manamarina ireo tety andro samihafa inona ny marina ho karakaraina noho ny amehana ka atao vonjy-davanandro indray ve izany ka ho taitairina sy ho terena tampoka. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika mbola misy mikatso ny raharaham-panjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy mbola mirotsaka ny ampahany betsaka amin'ireo vola fanampiana avy any ivelany ho an'i Madagasikara hatramin'izao fanambarana ny betsaka ataony fanambarana ny betsaka ataon'ireo masevo vahiny itsakilan'izay mbola antsoany hevitra ihany koa ny fitadiavana fanampiana avy any ivelany nataon'ny Prime Ministre Jean Ravelinarivo ny amin'ny anampiana Madagasikara malona ny loza Raboajanahary mahazo atsika amin'izao fotoana izao anjaran'ny Madagasikara no mandray an-tanana voalohany ireo trabona ary fanampiana fotsiny ihany no anjaran'ireo vahiny raha ny fanazavan'ireo mpandinika ny fiainam-pirenena. Zorakotondrina. Tsy mbola nisy nanambarany fanampianan'i Madagasikara ireo firenena vahiny hatreto manoloana ny antsoavana ataon'ny Prime Ministre ny herinandro farany teo no ny loza vokatry ny andro ratsy ka nanambarany ny atao hoe état de sinistre naturel teto Madagasikara tsy mahatoky ny fitondrana malagasy ve ny vahiny. Ny firenena frantsay hatreto no efa nanolotra vola 3 alina euro ho fanampian'ireo trabona taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Shedza.
tsy ataon'ireo firenena vahiny hafa na dia ireo hita matetika toy ny Japoney, ny Amerikanina sy ny Sinoa aza. Tsy mbola ampy ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana hatreto ka mahatonga ireo fanampian'ireo mbola tsy misy hatramin'izao raha nambarany avy anivo ny otrik'afo. Marina fa eran'izao tontolo izao rehefa misy favoazana voajanahary ohatran'izao dia tonga firenen-kafa manampy, lazaiko tsara hoe manampy. Dikany hoe manampy efa misy zavatra ataon'ny tena fa fanampin'izay zay tsy vita no ataon'ny anivelany. Ny zavatra tsapa nefa amin'izao fotoan'izao dia zavatra tsy misy mihitsy za ataon'ny fitoram-panjakana, tsy misy zany ataon'ny fanjakana ka tsy hita zay ho ampiana. Ary raha tsy diso ahaka izay mahatonga ilay fanampiana tsy ho avy ny fanjakanantsika tsy manao ninina. Tsy mbola nisy nivoaka ihany koa ny ankabeazan'ireo famatsiam-bola avy any ivelany ho an'i Madagasikara raha ny zava-misy hatreto na dia efa firenena maromaro aza no nanambara ny fanampiany antsika. Raha tsy ahivina, efa hatramin'ny tapaky ny taona 2024 no voalaza fa hivoaka ny fanampiana avy amin'ny vondrona Eoropeana na ny FED andiany faharaiky ambin'ny folo. Hatreto tsy mbola nisy nivoaka izany. Amin'ny volana Jona avy izao vao isy ny fanaovan'ny tsoniny andiany voalohany amin'izany izay mitetina 7.20 tapitrisa euro raha nambara ny solitena maharitra ny vondrona Eoropeana eto Madagasikara. Mbola niemitra indray araka izany ny fivoahan'ny vola. Alohan'ny faran'ny taona 2024 any, vao mety ho tafavoaka ny ampany amin'ireo fanampian'ireo izay mitotaly 7.700 tapitrisa euro. Hatreto, mbola 5.20 tapitrisa euro ihany no efa any amin'ny kitapom-bola mpanjakana hatramin'ny volana Desambra 2024. Vaovao ny fitaterana kosa indray ny volana Aprily ho avy izao vao hiantra ny fanerana tena izy na ny compensation réelle ho an'ireo mpitatitra eto an-drenivohitra izany hoe izay lany no hanomezana fanerana hatreto fanerana mitovy na compensation forfaitaire no miantra izany hoe 3 litatra isaky ny mpitatitra iray no hanomezana izay fanerana izay amin'ireo mpitatitra hatramin'ny 7,000 ny 5,000 amin'izy ireo hatreto no efa nanatitra ny taratasiny 5,730 amin'izy ireo no efa nahazo fanerana nomboka ny volana janoary farany teo raha toka amin'ny herinandro ity no azo ny anjarany ireo 104,000 manaraka raha tsy ahivina ny elanelam-bidin'ny solika amin'izao sy ny vidin'ny solika ny volana jolay 2024 80,730 ariary no hanerana ireo mpitatitra ireo fanampanazavana. Dingana roa ilay izany misy an'ilay ataontsika hoe compensation forfaitaire dia misy an'ilay atao hoe compensation réelle. Les compensations forfaitaires aloha no ampiasaintsika zany nanomboka tamin'ilay volana janoary teo dia mitohy ho an'ny volana febroary. Izay zany mandray an'ilay namoty izy teo ilay fangatahan'ny mpitatitra hoe 3 litatra isan'andro. Fa ny aoriana rehefa tonga ny fitaovana samihafa izay ho ampiasaintsika dia mivadika amin'ilay atao compensation réelle tsika. Dia amin'izay fotoan'izay zany izay zavatra lany no onerana aminy. Izay ilay tena hoe vérité des prix tsiny. Vaovao mikasika ny toetry ny andro kosa indray raha nanomboka ny taona 7,000 amin'izao fotoan'izao kosa mikasika ny toetry ny andro mizotra mianatsimo andrefana manatona ny morotsiraka afovoany atsinanana ny dia n'ilay andro ratsy ao atsinan'ny Sainte Marie izay mahatonga ny orana manirana nosy amin'izao fotoana izao tsy mbola nahafeno ireo fepetra maharivo-doza azy kosa ilay andro ratsy ao amin'ny lakan-dran'ny Mozambika saingy arahy maso akaiky ny fivoarany tany amin'ny 700 km miala ny Mahajanga ary any amin'ny 20 kilometatra mialan'ny Morondava no nisy azy ny ariva teo mitondra tafio-drivotra hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora ary mikisaka amin'ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 3 kilometatra isan'ora. Fanampanazavana. Ny loza miatra ho amin'ny fabetsahan'ny rotrakorana amin'ny faritra Antsinanana, Loatra Mangoro ary Vatovavy Fitovinany. Miloko maitso zany ho amin'ny faritra Isambava, Savasy, Analanjorovo. Toraka izany any amin'ny faritra ilany andrefan'ny faritra Sofia, ny faritra Bohena, ny faritra Milaka. Dia loko mavo moa zany tsika ho Analamanga sy ny ilany Antsinanana ny faritra ny Afovoan-tany, Fianarantsoa ary ny faritra Vatovavy Fitovinany atsimo Antsinanana. Fanampiana ra-tsakafo sy fampiantranoana ao amin'ny demi-tonneau eny amin'ny Université n'Antananarivo ireo hatreto no azon'ireo traboina amin'ny faritra Mandina navaratra Ankatso fanampiana noho ny amiana kosa nataon'ny BNGRC mbola adisanina ho an'ireo traboina ny hoe anao ahoana ny trano finanan'izy ireo sy ny fanarenan'izany raha sanatria ka misy ny fianjeran'ireo vato sy ny tany ahina iotsaka eny an-toerana araka ny fanazavany tompona andraikitra eny an-toerana tsy misy resaka aloha izany hatreto noho ny olana rabola tsy ahafana manao ny fanadiadiany Lira Piatamy tatitra mikasika izay.
roa andro taoriany fanadidinana nataon'ny teknisiana teny avaratra Akatso tsy mbola fantatra izay ho atao amin'ilay vatobe mitatao amin'ny trano mahirin'ny Ronjato eny an-toerana. Olana arabola no isan'ny mbola tsy ahafantarana ny fanombohan'ny asa araky ny fanazavana. Mandeha miandalana kosa ny fandiniana ny asa araky ny fanazavan'ny teknisiana. Tokony atao zany aloha dia mbola jerevana amin'ny teknisiana aloha dia efa maso aloha zao mijery voalohany zao fa hijery zay hanao sondage zay raha ilainy zany akasationana tany zay raha ilainy zany dia vita eo zay solution anaovana azy fa ny raha moa maika dia afaka mifampandinika amin'ny namana teknisiana rehetra zay miara-miasa eto inona no atao voalohany amin'ny maika an'ilay raha ohatr'izao. Mbola mandeha ny adivaritra amin'ny fanatanterahana ny asa araky ny fanadidinana nataonay. Mampanontany tena ihany ny fitarazon'ny famoaham-bola natanterahana izany. Efa ho herinandro mahery izao no hivizina fa ahina hiotsaka ary hamoan'olona amin'ny fotoana rehetra ireo vaty sy tany ireo, saingy tsy mbola mamoaka vola isoroan'izany ny fanjakana. Hatreto ny fanesorana ny mponina ihany ny vahaolana efa noraisina. Trabona amin'ny tokantrano Ronjato mahery eny avaratra Akatso no ampiantranony amin'ny Oniversite n'Antananarivo nanomboka ny alatsinainy alina farany teo. Mijanona ao amin'ny trano kosa nentan'izy ireo. Ny fanampiana ratsakafo ihany aloha araka izany no hita soritra ho an'ireo trabona ireo. Nanomboka ny zomangy efa nisy nampafantatra anay ny olona efa nijery tena toerana zany zahay dia ny zavatra nahazonay natao dia nampafantatra ny olona hoe misy loza mitatao ray olona alohantsika miaro ny aina aloha toy izay ny arena azo fironona rapitsy lafa rapitsy fa ny aina lahatokany. Araky ny fanazavana voaray varokilao isan'andro, siramamy, ronono, menaka, ireo hatreto no fanampiana omena ny isan-tokantrano. Tsy mbola fantatra ny fehi-potoana hipetrahany ireto trabona ireto amin'ity toerana ity. Kilan'ny BNGRC sy ireo rafitra tsy miankina mpiara-miasa aminy no manampy amin'ny fanarenana ny fiainan'ireo trabona. Mijanona amin'ny fiantohana ny aina sy ny fiahiana ratsakafo amin'ny ankapobeny ny anjaran'ny fanjakana manampy amin'ny fanarenana ny trano finenana kosa ny anivon'ny BNGRC amin'ny alalan'ny asa. Misy ny fanomanana sahady an'ireo traboina amin'ny fiarenana. Ny aorinan'izay moa zany dia misy ihany koa ny fanadiovana tanàna, misy ihany koa ny hoe ampiana ry zareo amerina indray anangana ny tranony dia iny zany efa isan'ny hoe tafiditra midingana efa lavilavitrezaka efa hanomboka amin'ilay fiarenana izay niresahantsika teo zay. Tsy ny avaratra Akatso ihany no misy trabona eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Hatreto aloha mbola fanampiana ratsakafo ihany misongadina amin'ny fanampiana omen'ny fanjakana. Ho an'ny avaratra Akatso manokana tsy mbola fantatra ny hoe raha oviana sy atao ahoana ilay vatobe. Mbola tsy atao anatin'ny fotoana fohy izany no hiveriny an-tranony ireo trabona ireo izay nanaiky ny findra. Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray tapaka ny fampianarana eny anivon'ireo sekolim-panjakana sy sansasany eto an-drenivohitra amin'ny taitainy ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Sekolim-panjakana miisa 4 eto Antananarivo no mandray trabona, isan'ny mandray betsaka amin'izany eo anivon'ny EPP sy ny CEG Anosy manoloan'izany. Nanamafy ny teo anivon'ny fari-pedidim-pampianarana Antananarivo androany fa hatreto tsy misy fiemora ny fanadinam-panjakana. Ny aniny mikasika izay. EPP telo amby folo sy CEG iray no mampiatrano ny trabona eto Antananarivo. Isan'ireo mandray ny betsaka indrindra amin'izany eo anivon'ny CEG Anosy be amin'ireo trabona 320 sy 902 200 sy 10 amin'izany ny eto amin'ity sekoly ity raha toka ny 320 sy 710 miparitaka erak'ireo EPP. Raha ny eto amin'ny CEG Anosy be manokana nanomboka omaly tapaka ny fampianarana. Nanomboka tamin'ny lahady ny trabona. Dia ny mpianatra zany hatreto aloha nanomboka tamin'ny alatsinainy satria alatsinainy nanomboka nianatra. Dia tena vaky mihitsy zany ny kilasy. Mety mipetraka an'izay zany eo amin'ny programma dia mety hiemotra mihitsy ny taom-pianarana satria ao amin'ilay classe d'examen zany tena miemotra tsy miemotra fa amin'ny programma taraiky. Manaraka izany ireo ray aman-dren'ny mpianatra mety ho fahatarany ny fandaharam-pianarana etsy ankilana nefa hatreto raha ny fanazavana azo teny anivon'ny Sisiko Antananarivo tsy miemotra ny datin'ireo fanadinam-panjakana rehetra.
ny tena marina moa zany ministera no tompomarika amin'ny fanapahan-kevitra mikasika an'izay dia mbola tsisy filazana mihitsy hoe mihemotra le fanadina. Mety isy fandaminana isaky ny samy manana ny azy isaky ny sekoly anaovana an'izay rattrapage de cours zay. Raha tsy ahirina ny volana Jona sy Jolay no hanantanterahana ny fanadinana CEPE sy BEPC, hatreto aloha tsy ho vaovao anatin'ny fotoana foana ny olan'ireo trabony eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha ny fanazavana azo teny amin'ny sampana mamantatra ny toetry ny andro, mbola hitony ny orana, mbola hitoko araka izany ny fiakaran-drano ary hitombo ny isan'ny trabona. Fa miverina eo amin'ny sehatra ny fanaovana asa soa kosa ny fikambanana Afity, tary ny vadin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sakafo sy fanafody, santionany amin'ireo fanomezana tolotry ny fikambanana Afity ho an'ireo trabona androany io maraina io, ny trabona teo Ankorondrano Andrefa no nahazo izany entiny izay hatrany. Tsy niala lavitra izahay ho ny fikambanana Afity ary mahatsapa fa ilain'ny vahoaka malagasy ny fanampiana azy ireo ankehitriny noho ny olana ateraky ny oram-ben'ny fanesy ka antony hetsika nataon'ny fikambanana androany. Hani-masaka no nozarainy ny fikambanana Afity ho an'ireo trabona, sakafo izay isan'ny olana atrehan'ireo mpiarabelona ny arambona. Rehefa nangingina tao anatin'ny fotoana lavalava, niverina manohy ny tolo-tanana ny fikambanana Afity. Nasongadin'ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny Ramatoa Miala Rajoelina fa ny fivoizana ny fifampitsinjovana sy ny fifanampiana amin'ny samy malagasy araka ny tarigetra ny fikambanana hatramin'izay no antom-pijoroan'izy ireo ankehitriny. Fahitanan'ireo vahoaka sahirana sy mijaly. Dia misy maro amin'izy ireo no miantso hoe nona izahay dia hitondra ny anjara birikinay izay androany amin'ny fizarana hani-masaka ho an'izy ireo. Nampanantena ny fikambanana fa hanohy ny tolo-tanana fanaony hatramin'izay. Araka izany miantomboka ny vonjy-ava-mahatratra ho an'ny fikambanana Afity ary hanao ny ainy sy ho zavatra izy ireo fitsinjovana ny mpiarabelona. Hitoeny amin'ireo faritra hafa ny arambony ity hetsika ity. Faraky nefa narahina tany anatin'ireo lohatenim-baovao niakatra ny amin'ireo polisan-jato ny vidin'ny arina fandrehitra hatramin'ny fiandohan'ny ity herinandro ity tafakatra hatrany amin'ny 3 alina ariary ny vidin'ny arina iray gony mora indrindra misy mahatratra hatrany amin'ny 5,7 alina ariary izany ho an'ny faritra sasantsasany. Ankoatry ny isan-tokantrano izay tsy maintsy tsy afa-manoatra amin'ny fandrahoana sakafo amin'ny charbon isan'andro, isan'ireo miditra fa tianka ihany koa ireo mpivarotra hani-masaka. Fanatediana. Arina fandrehitra lasa ifampitadiavana tsy mahazo intsony ny 100 ariary. Ireo hiteny an-tsena indray mando ny ankamarony, be vovoka ihany koa ny iray gony, saika tsy ahitana arina intsony ny amin'ny mpivarotra, aoriany amin'ny 10 ora maraina. Hatramin'ny alatsinainy teo, fahoriana ny mitady charbon. Ambiny tamin'ny vokatra tafakatra eto Andrenivohitra tamin'ny tapaky ny volana febroary ny tsinjaraina. Tsy mandefa amin'ny gony intsony ireo mpivarotra hitsinjovana ny rehetra. Mampitarain'ireo mpanjifa izany, isan'izany ireo mpivarotra hani-masaka. Ny olan'ny lalina no tena mampihain'ireo vokatra tonga eto Andrenivohitra, ankoatry ny fitarazon'ny andro ratsy, fitsinjarana ny entana amidy isan'andro no an'ny vahaolana hitan'ireo mpivarotra. Ny tsy andefasana amin'ny jony vity le miakatra. Dia raha ohatra hoe mena ny olona mpanambongady zany le amin'ny jony dia tsy mahazo be le madinika kely dia lasa mampalahelo le olona zany tena dia mba tiana azo daholo zany olona mba hoe andro faniny. Zay zany le. Mihena ny arina fandrehitra ampiasaina isan'andro any tokantrano rehetra, fititsiana ny vahaolana na ny mpivarotra na ny olon-tsotra, samy manana ny olana sy ny etaetany. Izany hoe raha efatra izy taloha miaraka amin'ny fangarony dia nataona 3 miaraka amin'ny fangarony. Rehefa tsisy fangarony izy dia 3 dia ampiana anankiray lehibe. Tsisy vahaolana fa izany hoe raha tsy maina angamba ny tany mety tsy hidiny io. Satria raha ny malagasy rehetra na ny mpanamboatra ny sarboara mety ho sahirana ihany koa. Araka ny fanadinana natao, tena nivo ny tokantrano tamin'ny taona 2014, ny tokantrano 7-5 amin'ny 10 eto Madagasikara no mampiasa arina sy kitay amin'ny andavanandro. Manodidina ny 9,3 alina hektara isan-taona kosa no alaripaka anaovana arina, isan'ireo mitondra faisana ny alatsinanana. Na dia lafo aza noho izany ny vidin'ny arina fandrehitra ankehitriny, tsy mbola fa miala amin'izany ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy.
endrika fisolokiana izay tsy dia mahazatra loatra kanefa niverimberina tato ato nahazon'ireto lehilahy roa ireto volatra ny amin'ny 520 tapitrisa ariary ny fisandohan'izy ireo manana mercure nisy namany iray hafa ihany koa tratra niaraka tamin'izy ireo mbola misy olona maromaro karohina amin'ity raharaha ity ny lalam-barotra momba ny mercure izay isan'ny malaza eto amintsika saingy tsy misy lalam-barotra ara-dalàna ahafahana mivarotra izany hany ka matetika ny raharaha fisolokiana tahaka izao no andrenesina vaovao momba izay mercure izay. Fa eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray any Paris mitony fisdinan'ireo drone manakaiky ireo biro-panjakana ny Mahasoa Ivoho ary ny fitoerana famokarana nukleary izay tsy nahazoana lalana hatramin'ny volana oktobra 2024 ivitoerana famokarana nukleary misy 7 ny antoerana sy ny lapam-panjakana ny tena arahin'ireto teknôlôjia avo lenta ireto maso akaiky fanadidina eo amin'ny sary ny France 24. Drone ampoly ny maherina no sidina ny lanitra Paris hatramin'ny omaly raha ny tatitra ireo ainao manjery vahiny io maraina io. Fampitambavao nampitay ny mpitandro filaminana Frantsay mieluelo manodidina ny Tour Eiffel, Bagnolet, Montreuil, ny rovan'ny Marseille ary any Vincennes. Tsy fantatra mazava ny antony ireo teknôlôjia avo lenta misidina eran'ny Frantsa manontolo ireto ato anatin'ny iray volana izao. Raha ny tatitra ny mpitandro ny filaminana fiara tsy mataho-dalana manana vitra fumée iray no tsikaritra nampiasan'ireto amin'ireo drone ireto ny alatsinainy hatramin'ny omaly efa manakaiky ny brony filoham-pirenena ao amin'ny lapam-panjakana Élysée izany. Toraka izany ihany koa ny mahazo ny masivo amerikana ao Paris hatramin'ny volana oktobra 2024. Drone impolo no misidina eny amin'ny lanitra manakaiky ny fitoerana famokarana angovo nukleary 70 any Frantsa hoy ny ministry ny ati-tany Bernard Cazeneuve omaly nandritry ny resaka ny fanaovany tamin'ny solombambaoka ny UMP Philippe Goujon. Ny fanjakana izay nilaza hatreto fa tsy misy ahina no mikasika izany na nipika kosa ny ministry ny ati-tany fa mipetraka ny sazo an'ireo tompona drone tratra mandefa izany eny amin'ireo faritra mena toy ny biro-panjakana ny Masovo, ny lapam-panjakana sy ny maro hafa sazy mety andro ny tompona antoka ny fitazonana amponja 5 taona miampy lamandy 507 alina euro. Raha ny tombatomban'ireo mpanao gazety vahiny antony maromaro no isidirinan'ireo drone eny amin'ny lanitra Paris. Mety ny vokatry ny famokaran'ireo dokam-barotra avo lenta eo ihany koa ny endriky ny fitsikilovana amin'ny endriny vaovao andrasana ny valin'ny fanadihadiana ataon'ny parquet ao Paris mikasika ity raharaha ity. Manana anjara toerana ny filoha-hevitra fahafito eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny filohan'ny antoko-mpanohitra izay tsy mbola mijoro hatreto tsy mbola namoahany ny filoha-pirenena didy fampiarana ihany koa ny lalàna mikasika ny satan'ny fanoherana. Ny volana aprilo avy izao vao hiantitra ny fanoherana tena izy na ny compensation réelle ho an'ireo mpitatitra eto an-drenivohitra izany hoe izay solika lanina nomezana fanoherana raha toa ka fanoherana ho an'ny 3 litatra isaky ny mpitatitra no nomena hatreto fifanakalozana ara-barotra apetraka tsy ho ela ny guichet unika ho an'ny kantinanta afrikana. Farany 2 andro taoriany ny fanadidinana ataon'ny teknisiana teny avaratra Akatso tsy mbola fantatra izay atao ho an'ilay vatobe mitatao amin'ny trano maherin'ny 200 eny an-toerana dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalam-baovao tamin'ny tian'ny ity mametraka ny veloma ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Nanulcha Nanteo, ni Vavao.